Ivoaka manomboka ny alatsinainy izao ny Hajia misy ny sarin'i Pape François vokarin'i Paositra Malagasy totosa omaly teny amin'ny Hotel Ibis ny fampahafantarana momba ity Hajia vaovao ity ary efa nanomboka androany ny fanapariahana azy manerana ireo birao Paositra eto Madagasikara. Fanady adiny. Hosandaina amin'ny vidiny ariary ny Hajia vaovao misy ny sarin'i Pape François homariky ny andalovana eto Madagasikara ny 9 hatramin'ny 9 septambra ho avy izao. Efa nanomboka androany ny fanapariahana azy ity amin'ireo birao Paositra manerana nosy ary ny alatsinainy izao no hanomboka ny famarotana azy. Ny bureau de poste era Madagasikara no ahitana azy. Sy zany dia nisafidiantsika amin'le timbre ahafahan'ny olona rehetra izay mandefa taratasy na mandefa entana mba ahafahantsika ihany koa mampahafantatra ny vahoaka iray manontolo izany fandalovan'ny Papa iray masina zany fa rehefa avy eo koa dia azo alefa, azo andefasana entana makany ivelany ihany koa izy io mba ahafahan'ny any ivelany ihany koa mahalala fa hoe mandalo eto Madagasikara ny Papa iray masina amin'ny volana septambra ho avy izao. Nankasitraka ny famoahana ity Hajia ity ny kardinaly avy amin'ny fiangonana katolika. Fanomezana lanja ny fahatongavan'ny Papa iray masina eto Madagasikara. Ka enikajy ny mboninahitra ny fiangonana katolika ary ny firenentsika ihany koa satria sady fahatsiarovana izy ity no ihany koa mampahafantatra ny Madagasikara maneran-tany. Totosa omaly teny Ankorondrao ny fampahafantarana ity Hajia misy ny sarin'i Pape François ity. Marina fa Hajia faharoa misy ny sarina Pape novokarin'i Paositra ity naparitaka nanomboka androany ity. Efa nisy ny Hajia nisy ny sarin'i Pape Jean Paul II teto amintsika 30 taona laza izay nandritra ny fandalovany volana aprily 7 sy 700 sy arivo.